Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mba ampianarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo aro ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Vavaka fanomanana amin'ny fampiakarana. Izany lohahevitra bandintsika amin'ity andro tiavintsika ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Tesaloniana voalohany toko faha-efatra andinin'ny faha-10 ka hatramin'ny faha-17. Tesaloniana voalohany toko faha-efatra andinin'ny faha-10 ka hatramin'ny faha-17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo, dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory. Fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Koa izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no hakarana hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampinoana ianareo amin'ireo teny ireo. Amen. Va mandrakariva mba hisehoan'ny herin'Andriamanitra ka ampisehoan'ny fanahy masina amintsika ny miafina rehetra any anatintsika izay manakana ny tsy idirantsika any an-danitra rehefa hiverina Jesosy haka ny kristianina vonona ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Riavana fantatsika moa fa rehefa hiverina ny amin'ny ranomanitra tokoa ny Tompo dia haka ny fiangonany. Dia tsy izy izany fa ny kristianina rehetra izay nanadio ny tenany tamin'ny rano zanak'ondry n'Andriamanitra dia Jesosy. Izany hoe izay olona nanaiky ho diovin'ny Tompo Jesosy tamin'ny rany, eny, ireo ihany no afaka hiditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany rehefa nibebaka marina tokoa ka hiara-onina amin'Andriamanitra tsy toa rain'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha tsorina izany dia izao no dingana. Voalohany raiso Jesosy ho tombo somonjy antsika tsiraray avy. Faharoa, miteza ho diovina amin'ny rany. Fahatelo, manekia ny ray ny fanahy masina mba hatorony lalana isika. Ahafahantsika manka-to izay lazain'ny soratra masina ka hiomana antsika hiakatra any an-danitra. Mila tolona ambavaka izany ary Jesosy dia nanome vavaka iray hiomana antsika amin'izany fiakarana any an-danitra izany. Toy izao izany vavaka izany araho ao am-po ary tanteraho eo amin'ny fiainantsika. Ry Jesosy malala, eto ankehitriny mitady ny tavanao momba ny fanapa-kevitra lehibe indrindra amin'ny fiainako dia ny fiomanana ho amin'ny fanjakanao be voninahitra. Takatro fa ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay dia tery ary malalaka kosa ny lalana izay nalehako teo aloha araka ny Matio toko faha-7 andinin'ny faha-13. Tsy mandeha intsony aho amin'izany fomba izany iray malala any an-danitra. Tsy afaka ny ho masina afa-tsy amin'ny fanampianao sy ny herinao a Jesosy malala ary manatona anao amin'ny fanahin'ny fahatsoram-po ankehitriny. Ry ray malala any an-danitra, movy ianao handinika ny fokany mba ahitana raha misy tsy mahafaly anao eo amin'ny fiainako. Afaka manadio tanteraka ny fiainako amin'izay fiankinan-doha amin'ny nofo
na ny fanahiko ve ianao, afaka ve ianao. Ampio aho Jesosy anala izay mety ho fahatafintonana manaka anahy tsy ho anisan'ireo izay ho avy hiangona eny amin'ny rivotra amin'ny fampiakarana. Azoko fa ny vidiny tsy voavidim-bolana tolotrao tao Kalvaria, ary azoko fa izany ny vidiny lehibe indrindra tsy misy naiza naiza. Lafo tanteraka, tsy afaka vidinizaniza vola tokoa Jesosy ny rana latsaka tao Kalvaria. Nidina avy amin'ny seza fiandranao tokoa mantsy ianao, ho ahy sy ny fianakaviako. Tena nafoy tena ianao Jesosy, nidina avy tamin'ny seza fiandranana volamena ho an'ny olombelona rehetra, ary ianao mihitsy no nandoa ny vidiny ho an'ny tsirairay avy mba hanafaka anay amin'ny fanandevozan'ny ota. Etsin-kilany ray malala, fantatro ny fisian'ny fanahy mandainga ety amin'izao tontolo izao. Fantatro fa misy fanahy amin'ny izay mibitsibitsika amin'ny zanak'Andriamanitra fa tsara hony eo anatrehanao ny endrika sy ny fombafomba ity ivelany ny aminay. Anefa misy zavatra sasany tsy maintsy hatrehana avy hatrany. Ny zava-misy ankehitriny dia izao: ny fanahin'ny fiangonana matimaty dia mianaka manodidina anay. Miangavy aho Jesosy mba hanapaka ny famatoran'ny fahamainana amin'ny zanakao rehetra. Raha nitranga izany, miangavy aho Ray ny an-danitro, vonjeo aho, vonjeo izahay. Mivavaka ato am-poko aho mba tsy ho tavela ety an-tany. Eny, ety an-tany izay hiaritra ny fotoana ratsy indrindra tsy mbola nisy toazy. Eny tokoa Jesosy, na tsy fantatray aza ny andro sy ny ora, fantatray fa miakaiky hatranin'izany fiavianao izany. Ankehitriny antombotra ny fotoana, eny eo am-baravarana tokoa ianao, ary eo am-bavan'ny arkanjely ny trompetra. Avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ianao Jesosy, hisy eo amin'ny fotoana tsy ampozina, ary indro mihasarotra ho ahy ny hovonina tsara ho amin'ny fiverenanao, ary dia manampitrotraka ny fahavalo manery ny olona haka ny marika dia ny mariky ny anarany. Ray malala ny an-danitro, ampio aho handresaka ankehitriny mba hahavitako ny sitraponao. Mitsangana amin'ny avy indrindra ary aoka ny sandrina mahery feno fitiavana no hanohana sy hanangana ahy amin'ny andro be voninahitra dia amin'ny fampakaram-badintsika. Eny Jesosy, ianao no mahefa izany, ary ianao ny orinay mba hanatanteraka izany ho anay tsirairay avy. Aoka izay tombo Jesosy, tsy ho variana ety an-tany, fa hibanjina kosa ny famirapiran-tany tavanao, ahatonga anay vonina amin'ny fotoana, amin'ny ora, amin'ny sekondra izay hivinao, misaotra Jesosy malalo. Dia rahalahy zaza sasaotra ho anao tokoa ary Andriamanitra ray zanak'afany masina, satria ampatsevana anay tokoa amin'ity andro ity fa entin'ny lalana ary tery tokoa ny vavahady hidirana amin'ny fanjakanao. Vitsy no mahita izany, ary aminay izay kristianina mahafantatra anao, mahalala ny tantaranao,
miaina amin'ny alalan'ny famakiana ny teny, fianoana ny toriteny, fampianarana. Eny Jesosy ahafahanay ihany koa mandroso mandrakariva ho amin'ny fahatakarana ny sitraponao. Dia izahay zany tompo dia tena mahafantatra tokoa fa misy ianao ary mitaridalana anay ho amin'izany fidirana eny an-danitra zany amin'ny andron'ny fampiakarana. Eny Jesosy indrisy nefa fa voafatopatotra zao tontolo izao ny fiainanay amin'ny alalan'ny fo ratsy, amin'ny alalan'ny saina izay tsy mifantoka aminao, amin'ny alalan'ny fanahy izay tsy mivonona fiaindry tanteraka fa matimaty tokoa araka ny teninao ary dia ho alohan'ny vavanao amin'ny fotoana anankiray tsy ampozinay. Angataka aminao Jesosy malala ilay fanahinao masina hiasa amin'irety anatinay. Dia ilay fanahy mpanazava, fanahy mpitaridalana, fanahy mpampahery mba hanokafanao ny masonay. Tsy ho variana mirehaka izao fiainan'izao sy ny filany fa hibanjina anao Jesosy Kristy Tompo, ilay tompo ny finoanay, ilay Andriamanitra izay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Ray malalo, ianao tokoa nefa nandolotra ao anay ny soa sy ny tsara, ny kanto sy ny meva dia ilay fiainana mandrakizay. Rehefa natomboka ao zany tamin'ny nandorenanao izao tontolo izao ka naharianao ny saha edena, toerana feno fifaliana, fahasambarana ary fahafinaretana tsy nisy toa azy. Nefa nolavinay zany fa naleonay nihaino ilay mpandainga, rain'lainga, fahavalo izay mitarika anay amin'ny fahaverezana dia ny fisarahana aminao. Ampianarao izahay Jesosy ankehitriny verina marina aminao dia ahatsiaro fa tsy misy fahasambarana, tsy misy fifaliana sy fahafinaretana mihoatra noho izay ao aminao dia ny fifamatoram-piainana aminao Jesosy. Dario lalan'izay ary andray ny fainanao masina mandrakariva, ampibebaka anay Jesosy ka anaisitro izay rehetra mahatafy ny tohina anay tsy hiditra amin'ny fanjakanao. Ny fo, ny saina, ny fanahy, ny tena, ny fanao, ny fomba, ny fihetsika, eny ireo fikasany ratsy izay mety aty anatinay nefa hitanao sy fantatrao avokoa. Sasao amin'ny ranao sarobidy Jesosy izahay ary dia aoka tsy hanao tao foana intsony manomboka an'io fa andeha araka ny sitrakao, andeha araka ny lalanao. Eny Tompo Jesosy, iany nibitsika amin'ny fiainana masina ka tsy ary fa zao ny fotoana tonga ankehitriny ny andro, ny ora sy ny segonda izay tsy maintsy hiomana anay satria avy tahaka ny mpangalatra tokoa ianao ka izay vonona amin'izay fotoana izay ihany no afaka hiditra ao amin'izany fanjakana izany. Jesosy malalo, tafio amin'ny herinao fiainana masina ary izahay, iany no baikonao, andeha araka ny lalanao. Eny, hanao zava-dehibe indrindra ny fitsipikao any ambitsaro mandrakizay. Misaotra Tompo manala, dia anao nderinaja no voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.